Araka ny vaovao izay voaray farany avy amin'ny tompona andraikitra moa dia mahatratra folo ireo olona namoiny ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjaran'ny trano izay teto andrenivohitra fotsiny. Izay ny mahakasika ny vony antranga tetsy Akatolalana iny fa raha ny ao amin'ny commune Anosizato Andrefana dia 970 eo ireo tokantrano tipotrano raha ny salanisa Vonjomaika voaray ny atoandro teo. Miezaka hatrany ireo tsara sitrapo mitondra fanampiana ho an'ireo vahoaka trapoina maro eny an-toerana. Raha ny eto amin'ny commune Anosizato Andrefana no resahina dia ahitana fokontany 7 ka ny fokontany an-tanàna ambony ihany no tsy misy trabona. Manodidina ny 3 arivo ireo trabona raha ny fanamariana izay noentiny ben'ny tanànan'ny Anosizato Andrefana. Ny olana zany zao aloha dia ny fitaintainan'ny olona izay aloha voalohany tsy fahafahan'ny olona mikarama satria miandry ny tranony izy satria voalasa kely izy dia misy olona indray tonga maka an'ilay zavatra ao an-tranony. Izay zany ny tena olana aloha zao. Misy amina tante ireo no misy amina sekoly. Ato amin'ny EPP sy ato amin'ny CEG. Ny fandraisana anjara amin'ny fanampiana ireo trabona ireo dia nanolotra vary 4 taona ny HVM Atsimondrano. Presque ny Antananarivo Atsimondrano iray manontolo no trabona araka nireny hitantsika amin'ny filazam-baovao maro samihafa ireny. Eo anatrehan'izay ny HVM izay nainga tany anatina vahoaka dia miezaka manakaiky hatrany ihany koa ny vahoaka indrindra ireo vahoaka trabona. Noho izay anton'izay indrindra no mahatonga anay solotena ao anatin'ny birao ny HVM Atsimondrano mijoro eto anoloan'ireto vahoaka reto izay vahoaka anisan'ny trabona mba mitondra ny atao hoe izay mety mba ho azo entina manampy andry zareo ao anatin'izao fahavoazandry zareo zao. Ny tena anay zany dia mijoro amin'izao fotoana izao amin'ny zanaka Anosizato indrindra satria tena anay dia avy zany dia mahatsiaro malahelo tokoa izay amin'izao vona mahazo ny firenena malagasy zao ary dia mananga ny olona rehetra izay manana men'Andriamanitra fahasoavana mba hifanotrona hifanometanana amin'ireo trabona mpiray firenena amintsika fa dia mampalahelo tokoa ny mahazo ny vahoaka malagasy ary dia izay no retaninay. Izay moa zany sady joro amin'ny anaran'ny HVM joro ihany koa amin'ny zanaka Anosizato anay. Ao aorian'ny eto Anosizato Andrefana moa dia hidina eny amin'ny commune hafa toy ny eny Alatsinainy Ambazaha, Androhibe sy ny hafa koa ny avy eo anivon'ny HVM.